Ny tenanay zany raha mahita an'ireo mpiarabelona mpiara-miasa aminay atao amin'ny ministera izay fantatra ny havizanana, fantatra ny habetsahan'ny asa dia mahatsapa an'izay fisian'izay toe-javatra izay dia nieritreritra hoe raha mba asiana kafe manala ny torimaso raha ohatra ka eo am-piasana dia te-atody dia mba misotro kafe kely na hoe mangidingidy vava kely dia mba misotro dite kely. Izany anie tsy zavatra vaovao fa amin'ireny bureau na orinasa privé ireny na amina banky ireny dia ahitanao foana ny zavajavatra ohatr'izay paosy kafe moa ny fiantsoana azy na indrindra raha fa eny amina fivoriana sy maro isan-karazany. Ny tanjona zany dia mba hananan'ny mpiara-miasa ambiance, motivation hoe tsy sanatria hoe voan'ny akory atao no andeha hiasana fa mba hoe fahafinaretana hoe andeha hiasa, andeha hikolokolo ny mpiarabelona aminay andeha hikolokolo ny mponina malagasy izahay dia mazoto miala avy any an-trano andeha aty ampiasana. Dia ankoatran'izay moa tsy hijanona amin'io resaka pause café na pause du thé io izahay fa hijery ihany koa amin'ny fisakafoanana atoandro satria matetika eo koa zany dia miato ny asam-panjakana mba tsy isiany ny fiaton'ny asam-panjakana zany fa isiany heure continue satria fantatsika fa ireny vahoaka ireny mponina manantona ny toeram-panjakana na fiasam-panjakana reny toeram-piasam-panjakana reny dia misy avy amin'ny lavitra, misy manao kilometatra maromaro dia reraka, vizaka dia rehefa tonga aty dia olona voky tsara no mandray azy, olona miramirana tsara no mandray azy fa tsy araky ny tsikera azo hatr'izay.